manoloana ny vanim-potoana iainan'ny zanak'olombelona ankehitriny, izay mahavery hevitra azy ny amin'ireo toe-javatra misy tahaka ny hoe ady tsy mety mifarana, iarahana maheno ny vaovao misy amin'ny ady ataon'ny Iran sy Israel sy États-Unis, eo ihany koa ireo tsunami sy ireo vaovao maro samihafa izay maneho fa mirona ho any amin'ny fahasomban'ity tany ity. Ny Baiboly dia mazava fa tsy hatsara ny tontolo misy ary tsy hatsara na oviana na oviana izao fiainana izao. Izao no ambaran'ny Timoty faharoa toko 7 andininy voalohany, dia ny lohateny dia hoe ny amin'ny femoran'ny olona any am-parany any. Manambara zany ny ao amin'ny andininy voalohany dia ilaza fa any am-parany any dia hisy andro mahaory. Eo amin'ilay teny mahaory dia manoro fotoana izy io, ka raha miteny izy hoe any am-parany any dia andro mahaory, dia izao fotoana izao zany dia iseo izay mahaory izay. Fa ilay voambolana mila zavaina tsara hoe andro mahaory, fa tsy mbola miresaka fahoriana. Samy hafa zany ilay andro mahaory sy ilay fahoriana. Fa raha miteny izy zany hoe ilay andro mahaory dia teneny amin'izay mitombo manaraka hoe fa ny olona dia tany saina eo amin'izay, dia miteny voalohany hoe ho tia tena aika zany ilay andro mahaory tsy havaiza fa avy amin'ny faharatsian'ny toetran'ny olona, ary miara-miaiky ny rehetra fa ny toetran'ny olona miaratsy tokoa, satria raha ny famonoan'olona ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana, ary amin'izao fotoana tena misy vavon'olona mahatsiravina. Izany hoe ity tontolo izay misy antsika ity dia tontolo hiaratsy, fa aiza ny toky sy fanantenana ho antsika. Dia izay indrindra hoe mila mitady an'ilay tena vahaolana dia ny torohevitra omen'ny soratra masina izay anampy hiatrehana an'izany rehetra izany. Fa raha ny zava-misy aloha dia miara-miaiky sy miara-miaina ary miara-mahita fa miaratsy tokoa izao fiainana izao. Fa manome toky ny soratra masina avy amin'ny alalan'ny tenin'ny Kristy, fa raha miteny izy manao hoe fiadanana no avelako anareo tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Ka raha miteny zany Jesosy hoe fiadanana, dia ny fiadanana hoe fahatsapana miainga avy ao anaty fa tsy avy aty ivelany. Io fiadanana sy fahasambarana io koa mantsy afangaro. Raha miteny zany ny olona anankiray hoe nisotro jus dia sambatra kindry fa nisotro jus ianao, tsy fahasambarana izay, fa tanteraka fotsiny ilay filana te hisotro jus. Fa ny fiadanana zany dia zavatra efa avy ao anaty, avy amin'ny alalan'ireo hormone izay mikorina any amin'ny raha. Tsy avy aty ivelany mihitsy zany ny fiadanana. Noho izany, ny fananana fiadanana dia voalohany indrindra aloha ny fitonitsaina, satria rehefa tony ny olona anankiray dia hazava ny fisainany sy ny eritreriny ary atsapa an'izay fiadanana izay omena izay. Ka raha miteny zany Jesosy hoe fiadanana no avelako anareo, dia tsy ny fa ilay fiadanam-po omeny manoloana ny toe-javatra sarotra izay atrehantsika. Noho izany raha ilay teny ao amin'ny Timoty faharoa toko 7 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatrany andininy fahadimy dia ilay mitanisa n'ilay faharatsian'ny olona. Ka ilay andro mahaory zany dia avy amin'ny faharatsian'ny toetran'ny olona, ary samy sahirana miatrika an'ireo faharatsian'ny toetran'ny olona ireo. Tahaka ny hoe ny mpivady tsy dia mirindra tsony ny fiainan'ny mpivady, mifankatiavan'ny mpivady, ny zanaka tsy mankatao ray aman-dreny ary tena sahirana ny ray aman-dreny miatrika an'izany. Mazava ho azy mpiray-tam-po ihany koa tsy dia mifankahazo izany rehetrarehetra izany nomeny ity tontolo ity, fa ilay fiainana omeny Jesosy kosa izay anovany izany rehetra izany ho amin'ny fiadanana dia Kristy irery afaka manome an'izany. Ka ao anatin'ilay tontolo ratsy dia ho hitanao fa hanome an'izany fiadanana izany Jesosy Kristy, ary izay no katsaona.